raha ny tarimarika izay voaray tamin'ny maraina teo moa dia tafakatra hatrany amin'ny iraika amby 90 ireo miarambola no raisiny AJR misy ny voaterana andalo fandidina tao ihany koa ireo afaka namonjy fodiana taorian'ny fitsaboana natao azy ireo. Ny sary manaraka indray no arantsika. Hatramin'ny maraina teo tafakatra iraika amby 90 isan'ny miarambola no raisin'ny hôpitaly AJR vokatry ny fipoahan'ny grenade tao amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny alahady 20 jona lasa teo. Tamin'ireo Derona Moniainy 20 naratra mafy ary nitazona teny amin'ny hôpitaly. Amin'ireo naratra mafy olona 7 no aray maso akaiky ary ny 3 tamin'izy ireo dia nandalo fandidiana ny atoandro teo. Zavatra nahazo andreo olona ireo moa zany dia misy ny voakasika, ny lohany, misy ny tratrany, misy ny masony, misy ny kibo, misy ny tongotra. Dia arakaraka ny zavatra nitranga zany hoe na sarotra azy na mahamora anazy arakaraka ny toerana voan'ny olona ireo. Tsy misy zany misy éclat dia misy mita mihitsy moa zany tovony misy éclat métallique ireny, misy tamin'ny maso, misy tamin'ny loha, fa nisy koa ilay fanosehana tao anatin'ny fahatairana dia misy ilay vilitsakitsaka zany dia misy tamin'ny nikisika latsaka ny 20 taona anankitelo misy roa 13 taona dia misy zazakely anankiray 14 volana miaraka tamin'ny mamany zany maratra voan'ny éclat ny tongony sy ny tenany dia misy zazakely koa volana. Tanora eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 taona no ankamaroany naratra vokatry ny fipoahan'ny bomba teny Mahamasina ary manaraka fitsaboana etsy amin'ny hôpitaly AJR Ampefiloha.